mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabaatsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity tsika amin'ity alarobia ity. Manasanao anaraka zany hatramin'ny farany ary mirary ny soa indrindra ho anao ety am-piandohana. Viavaka sika. Tompoandriamanitra mbola misaotra anao indray izay mbola manome fahasoavana ho anay. Misaotra anao ihany koa izay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ary ihany koa mananatra anay amin'izay rehetra tsy mety ataonay. Ampio izahay mba hiazona anao mandrakariva ka hitoky amin'ny teny izay nomenao anay ary tsy salasala satria antarika anay ho amin'ny tsara indrindra ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ilay nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ilay nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Mirakitra ny tantaran'ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny Pentekosta, ny Asan'ny Apôstôly toko 2. Rehefa nivavaka ireo mpanaradian'i Jesosy dia nisy lela izay mitarena afo teo ambony lohan'izy ireo. Fantany tamin'izay fa efa nomena azy ilay herin'ny fanahy masina izay nampanantenaina. Nanomboka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy ireo mpianatra. Ny zava-dehibe indrindra eto dia nanomezan'Andriamanitra fahaiza-manao ny tsirairay ho tombontsoan'ireo izay tsy mino. Tsy natao an'ireo mpianatra irery ny fitahiana ary tsy fitahiana nomena azy mba hahatonga azy ho mendrika ny lanitra zany na koa hoe hoentiny manamora ny fanjarahana amin'ny fampiasana ny teny vahiny, fa nomena azy zany mba hanatanterahany ny iraka nanorahan'Andriamanitra azy ho eny amin'ireo izay very. Ankehitriny dia miantso an'ireo mpanaradia azy Andriamanitra mba hampiasa ny fanomezam-pahasoavany ho tombontsoan'ny asa atao amin'ireo izay tsy mpino. Fanomezam-pahasoavana maro no natolotra antsika. Inona moa ny fiantsoana anao ny asa lehibe kokoa noho ny fampiasana ny fanomezana izay natolotra antsika mba hanatratrarana ny hafa? Vokatry ny firotsahan'ny fanahy masina dia maro be no nibebaka tamin'ny fandavan'ny Mesia. Satria maro tamin'izy ireo no tao Jerosalema tamin'ny fotoana nahafatesany. Saino ny hery miseho eto nambaran'i Petera fa ny sasany tamin'izy ireo no nanombo tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana hozy izy. Hitany ariary fa nahatsapa ny zavatra nataon'izy ireo ary nahatsiaro meloka ka nihika mihitsy ny teny hoe rahalahy, inona ny ataonay? Na izy ireo aza dia afaka nandray famelan-keloka. Hoy Petera taminy hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary anareo handray fanomezana dia ny fanahy masina. Niara niasa tamin'ny fanahy masina sy ireo namany ireto mpanaradian'i Jesosy ireto ary nitory ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Eny fa tamin'izay voakasika mivantana tamin'ny fanombohana an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana azy. Tahaka an'izany ny herin'ny filazantsara. Raha tsy manetsika antsika hanao ny asa izay azany afatr' izany dia inona ary no mety handrisika antsika koa e? Antsoina tokoa isika mba hanaparika ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Amin'izao tontolo izay feno fahotana izao, amin'izao tontolo izay lavo izao, amin'izao tontolo izay feno fahalovana ary feno vahoaka mpanota sy lavo ary ratsy fitondran-teny izao. Tsy anjarantsika nefa ny mitsara. Ny anjarantsika dia ny mijoro vavolombelona ny amin'ilay herin'i Jesosy sy izay mahavonjy. Amen. Malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay manambara fa fanomezana lehibe tokoa no nomenao an'ireo mpianatra ireo ary tsy ireo mpianatra ireo ihany fa izahay rehetra izay mandray anao ihany koa. Toa homaniny amin'izany izahay mba homendrika andrain'izany fahasoavanao izany mba hahafahanay mandeha araka ny herinao mamita an'ireo asa izay nanerahanao anay. Ny tsirairay avy izay mihaino izao fandaharana izao dia ankininay fenao am-pelantananao Tompo.
na ny fiainana ra-panahiny mba hitombo, atsiaro fa olonao ihany koa ary nomenao iraka manokana. Ka dia mangataka aminao izay mba hiasan'ny herinao ny fiainany iray manontolo. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.